Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesoa, izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaonina toko 20 andininy 20 tapany by. Site web kristyfiainantsika.com. Dia misaotra an'Andriamanitra tsika fa mbola velonaina, nomeny tombonandro, nomeny fahasalamana iry sy tanjaka, afaka miasa indrindra, afaka miaraka midinidinika toy izao mba ho fiainantsika isan'andro tokoa ny fiainantsika any ampiasanantsika. Andriamanitra faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy. Zao no taratasy nosoratany apôstôly Jaona ho an'ny Gaio zanaka ara-panahiny, araka ny Jaona 4 ny andininy 4. Manao hoe faly indrindra aho fony nisy rahalahy tonga ka nanambara ny fahamarinanao de toy ny andehananao araka ny fahamarinana. Faly Jaona nary hoe mandeha araka ny fahamarinana lay olona nitoriany filazantsara, olona no tezainy. De fomba ny olona moa ny miresaka olona, iny olona iny toy izao sy toy izao, iny olona iny toy izao sy toy izao, na amin'ny resaka hifanaovana zany na fitaovan-tserasera. Fa misy ihany aloha ny olona tena manambara ny marina mitoraka voninkazo na de eo koa aza ny fitsikerana. Ka teto zany i Jaona de nanambara ny fitondrantena tsara ny ity Gaio ty, hoy izy hoe nandeha tamin'ny fahamarinana ianao, nandeha tamin'ny fahamarinana ianao. Ilaina ny mampisongadina ny tsara vitan'ny hafa teo amin'ny fiainana, sady isaorana an'Andriamanitra zany no ankasitrahana sy ampaherezana an'ilay olona ihany koa, satria fijoroana ho vavolombelona izany. Tsy ny toetra ratsy ihany no betsaka, fa misy olona any tena mahatoky amin'ny asany, marina amin'ny asany. De mba lazao zany ary mba ankasitrao ny olona manao an'izany. Tsy afa-miala amin'ny fitsikiranana etsika, misy ny fanaratsiana, misy ny fahakalana, misy ny fialonana. Aza atao zavatra mahagaga zany, aza atao zavatra mahakivy zany, kanefa raiso fahasoavana ihany koa ny fitsikirana. Zavatra rehetra manko de ataon'Andriamanitra miara-miasa foana aso izay tia azy, na hoe sao de mbo marina ihany aza, na de hoe marina amin'ny ampahany. Ny fitsikirana ataon'ny olona de fahasoavana afahantsika manitsy ny fiainantsika izany. Ka eno ihany ny resaky ny olona hoe ahoana ho ny olona mahita ny asanao, ahoana ho ny olona mahita ny asanao. Ohatra ny hoe mandalo ao am'biro-panjakana anankiray olona marobe, de tsy maintsy miteny reny olona reny rehefa mivoaka am'birao hoe mahafinaritra le olona, mahalala fomba le mpiasa birao tsy manao kolikoly izy sarika izy na misy ny sasany tena tonga de tezitra ny olona, tafitohana ny olona, malahelo ny olona hoe nangalany volabe aho. Ka aza minimikipy fa eno ihany ny tenin'ny olona hoe ahoana ho ny olona mombanao. Fa nilazany Jaona ny amin'ny Gaio zany de tena faly satria mandeha amin'ny fahamarinana ianao. Andeharantsika iombona amin'izao vavaka izao. Jesosy, tario andiny tena sy iova izahay, manoloana ny fitsikerana renay, na manoloana ihany koa ny fakasitrahana sy ny fandokafana anay. Tario andiny tena isan'andro izahay. Amen. Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesoa,
izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be jaona toko 20 andininy 20 tapany site web cristifiainantsika.com